Efatra arivo kosa ireo zaza malagasy sahirana manerana ny Madagasikara no mahazo tombotsoa amin'ny fampianarana maimaim-poana omen'ny Direction nationale de l'enseignement de Madagascar amin'ny alalan'ny tetikasa Fondation de l'enfance. Efa mahatratra efatra arivo ny isan'ireo zaza malagasy sahirana manerana ny Madagasikara mahazo fampianarana maimaim-poana omen'ny DNEPM na ny Direction nationale de l'enseignement privé de Madagascar amin'ny alalan'ny tetikasa Fondation de l'enfance. Ny 500,000 zaza mahazo fampianarana maimaim-poana ireo no any amin'ireo sekoly membre ny DNEPM any amin'ny faritra Toamasina. Nisy ny fanompom-pivavahana ny tantarahana tetsy amin'ny Karafaravohitra nentina angataha-pitahiana ireo mpianatra anala fanadinana sy ireo mpampianatra hanao fiofanana amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny hetsika an'io zany dia fanomezana voninahitra n'Andriamanitra aloha voalohany dia fangataha-pitahiana ho an'ireo mpianatra anala fanadinana ara-panjakana sy ny fisondrotana kilasy eo amin'ny établissement tsirairavy atao amin'ny DNEPM. Dia manaraka izany koa misy ny fiofanana izay ho ataonay koa amin'ny volana septambra ho an'ny mpanabe sy ny talia indrindrindrindra fanatsarana fanabeazana sy ny fampianarana atao amin'ny DNEPM. Dia ny activité sportive sy ny culturelle moa zany efa vita reny fa dia androany zany natao hoe journée DNEPM izay teneniko teo hoe fankalazana sy ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ary indrindra ho an'ireo mpanala fanadinana zany. Mahery ny 300 ireo sekoly mpikambana ary eo amin'ny 200 na 300 eo ireo mpampianatra mpikambana ao amin'ny DNEPM manerana ny faritany enina misy eto Madagasikara ahazo fiofanana amin'ny volana septambra raha 70 kosa ireo talia-tsekoly mpikambana ao amin'ny DNEPM. Fiofanana izay natao indrindra entina hanatsarana ny lafin'ny fampianarana. Efa anisan'ireo sekoly tsy miankina efa navita ny fandaharam-potoana sy efa ao anatin'ny famerenan-desina kosa ny eo anivon'ny sekoly tsy miankina amin'ity DNEPM ity amin'izao fotoana izao.